Miaraba ampiretandrazana malala mino fa salama tsara daholo nareo any tokantrano any. Efa volana maromaro zay sady efa nahatsikaritra zavatra anankiray de Madagasikara manakaiky any Rosiana. De tsy tonga ho azy io fanakakaizana io. Nanomboka aingana be io nanomboka très tôt zany dès le premier jour du régime de la refondation io. Oni apitson'ny investiture ny colonel Michael de ny ambassadeur ny Rosiana Andreev de niraisiny tamin'ny fomba officiel tamin'ny 21 octobre 2025. Misy fanontaniana ray tsotra misongadina inona marina no miafina ao ambadika ny fifanakakaizan'ny Rosiana sy Madagasikara. Satria ankehitriny de mbola tsy fantatsika daholo ny zavatra rehetra, mbola tsy fantatsika raha misy contrepartie miafina. Tsy fantatsika mazava tsara ny fifanarahana izay nampanantenana. Ary izany indrindra no nanokafako rapport d'investigation maromaro isaky ny lahady manomboka amin'ny 24 mai 2026. Tsotra be ny tanjona koa anondranareo sa vision ana 360 degrés momba ny fifanakakaizan'ny Madagasikara sy ny Rosiana ty. Ametraka fanontaniana maro tena izy isika. Pourquoi relivraison d'armes reo? De pourquoi reformation militaire reo? Inona ny tombontsoa Madagasikara amin'izany de inona ny contrepartie an'ny Rosiana? Ona reo influenceur malagasy reo no nalefa tany Russie de inona ny tanjona? Raha miasa ara-kolontsaina fotsiny ve zany sa stratégie d'influence ara-politique? Efa miditra amina dépendance vaovao indray vetsika, nouvelle dépendance, fiankinandoha vaovao. Izany tena manapa-kevitra amin'ity orientation diplomatique ty. Ampahafantarana ve ny vahoaka malagasy? Ary indrindra inona nomen'ny Madagasikara ho takalony? Inona ny contrepartie? Satria en diplomatie, ripretan-drazana malala, de mila lucide isika. Rien n'est jamais totalement gratuit. Rehefa misy firenena matanjaka vahiny manome fitaovam-piadiana, mampiofana maramila, mametraka canaux médiatique, manasa influenceur, manolotra partenariat stratégique. De tsy maintsy apetraka foana amin'ny fanontaniana hoe pourquoi? Fa nahoana? Aveo tsy maintsy apetraka koa ty fanontaniana ty hoe en échange de quoi? Inona ny takalony? De anatin'ity rapport d'investigation ty de resaka momba ny géostratégique alohantsika. Le véritable but de la Russie est de se forger un partenaire loyal dans la région stratégiquement importante de l'océan Indien, d'accroître son influence diplomatique et d'éroder les positions traditionnelles de l'Occident. Aveo iresaka momba raha maramila isika. Indrindra ny fiasan'ny Africa Corps izay structure militaire Russia izay nanolo an'i Wagner tany amin'ny firenena africaine maromaro. L'une des nouvelles étapes dans les relations russo-malgaches est le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. La présence des instructeurs de l'Africa Corps, une structure du ministère russe de la Défense sur l'île Rouge. Ho analyzetsika hoe maninona no misy militaire Russia miaraka amin'ny olona sasany ao amin'ny fitondrana io, indrindra amin'ny PRRM na koa hoe sy teny. De resaka koa tsika momba ny méthode d'intervention russe ao Afrique. Satria tsy tokony jerena rery Madagasikara fa tokony jerena koa izay mitranga any amin'ny firenena hafa. Perdu au milieu du désert, ce site industriel. Ici, on rend l'or pur pour le vendre. Nous sommes au Soudan. Mais contrairement aux apparences, cette entreprise n'est pas soudanaise. Elle est russe. Areo indrindra no mahatonga an'ity raha ty ho zava-dehibe ao Madagasikara. Tonga eto ve ny Rosiana ho partenaire militaire fotsiny sa miaraka amin'ny stratégie hafa, sécuritaire, économique, médiatique et politique? Iresaka kosa momba méthode de subversion, communication politique ary influence. Indrindra manodidina structure toy ny Africa Initiative, izay matety amin'seho média nefa analysé par plusieurs services de renseignement, outil d'influence russe, fitaovana médiatique russe zany. Qu'elle peine à assurer. Si l'efficacité militaire est discutable, l'efficacité informationnelle est redoutable. La Russie est responsable de 40% des campagnes de désinformation documentées sur le continent. C'est un écosystème hybride sophistiqué, mêlant médias officiels et influenceurs locaux pour saturer l'espace cognitif de narratifs anti-occidentaux. Iverina koa itsika amin'ny dessous-an'ny voyage ny siteny tany Russie tamin'ny novembre 2025 iny. Ary tsy ho adinitsika ny fahatongavan'ny chef adjoint GRU tao à Madagascar tamin'ny décembre 2025.
Zany hoe tompon'andraikitra ambony ao amin'ny service de renseignement russe. Koa ry mpitandrazana malala manome fotoana aminareo sa amin'ny lahady ho avy zao le 24 mai 2026 anaraka ny épisode voalohany amin'ny rapport d'investigation nataonay. Mazava ny lohakevitra Russie Madagascar, géostratégie et coopération militaire. Pourquoi et quelle contrepartie? Reo rapport d'investigation reo est documenté par source journalistique, reportage vidéo, documents publics, des éléments vérifiables. De misaotra pitiavana be am'reo olona zay niarina asa tamiko tamin'ny fanatanterahana an'reo rapport d'investigation reo. Tsotra ny tandrotsika atakatra izay tena mitranga ambadika an'io rapprochement diplomatique io. Parce qu'un peuple qui ne comprend pas qui se négocie en son nom n'est pas un peuple libre. Zany hoe ny vahoaka malagasy tokony mahafantatra ny enjeu politika, géopolitika sy stratégique, zay vao afaka amin'ny tenin'ny tenany hoe libre. Tsy voafehy. Koa avereniko eto indray omeko fotoana nareo amin'ny 24 mai hijery ny épisode voalohany. De toy ny mahazatra manasa anareo sa anao like ametraka commentaire izarany vidéo ty de anaparitaka azy raha-tany. Madagasikara tandrazana tany sarobidy masina siso. Andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny mombanay ety raha mifomaraina izay na tsy afakao amamanay ampianay ny fahasoavana raha maraina mibalika ny andronay ety ianao no masoandro ny aviany na ny ali ny ririny na mandarety ianao no kitanami tatanany ty ka ny vavaka zay mipololotra ampona yawe izay any matoka